Nisy androany ny fifantenana mpilalao teatra izay notanterahana tetsy akaikin'ny rovan'i Madagasikara mba hampiverenana indray ny laza sy ny hakanton'ny teatra ny tanjona araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny sahana ny fifantenana. Raha ho an'ireo mpandray anjara indray dia ny fahitan'izy ireo fa somary ny endanja ny teatra tato ato sy ny fitiavana amin'ny lalao teatra no nanosika azy ireo andray anjara. Efa nisy fotoana ihany moa nanao teatra fa zany hoe misy formation moa zany zay rahana amin'ny coach lofty dia alohan'ny andraisana anjara amina teatra zany dia efa nandalo fiofanana maromaro. Taon'le aloha hevitra moa zany dia mikasika ny fiainana andavanandro zay iainana eny amin'ny fiarahamonina dia ny teatra malagasy koa dia anisan'ny azonao amin'ny teatra anazy zay dia misy fampianaranao sady azonao entina eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy voatery eo amin'ny teatra rery ihany. Tanjona ny hanomezan-danja ny maha-malagasy sy ny ampitana amin'ny mpiray-tanindrazana fa kanto ny teatra hoy ny tompon'andraikitra ny sahana ny fifantenana. Ny teatra mantsy tsy hoe milalao teatra ihany fa ao koa ny hoe manao teatra mizatra ianarana be dia be ao ny développement personnel, ny fahatokisantena, ny fianarana miteny masom-bahoaka sy ny zavatra tokony hay amin'ny maha-olombelona mba hahafantarantsika maizy antsika. Tsy mijanona eo amin'ny hoe lalaovina ambony sehatra ihany ny teatra fa mitondra fampianarana sy fiovam-pietsika tsara ho an'ny fiarahamonina ankoatra ny efa nilazana azy hoe fanabeazana hoy ny fanazavana. Hitondra ny teatra izay amerina lanjan'ny teatra eto Madagasikara indrindra mahalora ny fanabeazana azy. Aneo an'ny olona rehetra fa ny teatra dia tsy mifidy taona, tsy mifidy saranga ary izara ho an'ny olona rehetra koa fa ny teatra dia sehatra ho an'ny rehetra fa tsy misy avahana na iza na iza indrindra mahalora ny fanabeazana azy. Ny tanjona ihany koa dia ao anatin'izany ny fitondrana anjara brika ho amin'ny fanentanana sensibilisation ohatra hoe amin'ny ady amin'ny kolikoly, amin'izao ady amin'ny setrasetra ara-pananana sy sisa zao eny anivon'ny sekoly sy eny anivon'ireny azo anaovana fampisehoana rehetra ireny. Nalalaka ny loha-hevitra isaky ny seho nataon'ireo mpandray anjara tsirairay avy ary ny volana jona ho avy izao dia efa hisy ny seho sehatra voalohany araka ny nazavainy.